fa isany naneho ny heviny manoloana izay fisondrotan'ny karaman'ny mpiasam-panjakana izay ihany koa ny ministry ny mponina ny fiatraikany izay fiakaran'ny mpiasam-panjakana izay eo anatrehan'ny andavanandrom-piainan'ny mponina no isany nasinteny atao anatin'izay fanon-kevitra izay. Zava-dehibe fiheverako azy ny fandrotan-karama izay nambarany filoham-pirenena omaly fito isan-jato. Raha pitahina tokoa zany amin'ny fiheverana hoe fisondrotry ny vidim-piainana mety heveriny sasany hoe eo ihany kanefa antsika iarahantsika malala fa raha ny fisondrotry ny taux d'inflation tamin'ny taona lasa dia latsaka izay fito isan-jato zay ny dikan'izay ezaka be dia be nataony fitondram-panjakana samy nahita antsika ny teti-bola ny laniny anteny merapirenena tamin'ny taona lasa ary samy mahalala ihany koa fanamby mipetraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ity taona 2024 ity izay isy tetikasa betsaka fanarenana ny firenena na amin'ny fanamboarana foto-drafitr'asa zany na amin'ny famoronana asa na ihany koa amin'ny fiainana ara-tsosialy dia ireo rehetrarehetra ireo no meno fanondrotana ny karaman'ny mpiasa panjakana dia everiko hoe efa tsy dia azo tsika hoditsita ngambany mahezaka lehibe nataony fitondram-panjakana eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay satria tsy ny karama ihany no asondotra fa miezaka koa tsika manarina ny toe-karena amin'ny ankapobeny ary miezaka indrindrandrindra koa tsika mampirisika amin'ny fampiasam-bola isy ny famoronana asa eto amin'ny tany sy ny firenena reny rehetrarehetra reny zany mifameno dia miatraika any amin'ny vahoaka ary amin'ny zavatra heverina hoe tena avesatra tafahoatra sahala amin'ireny fisondrotana viditsoloka ireny dia efa samy niarahantsika naheno hoe izy ny tantsoloka avy aty amin'ny fitondram-panjakana izay tsy any amin'ny orinasa mpamaty solika no anaovana an'ilay subvention fa any amin'ny mpitatitra mba ahafahany zareo manao sarandalana arakaraka izay tokony zakany vahoaka.